Raisina ho tombontsoa sy fifaliana hatrany ny tafahoana finaritra aminao indray atao anatin'ity fandaharana maminao ity dia ilay amalitsika ny fanontaniana hoe tena misy ve ny paradisa. Fanontaniana heverina fa tena ilaina, tena mahakasika ny fiainantsika rehetra ary antoky ny ho avintsika mandrakizay ka rariny loatra raha andanitsika fotoana ny mamakafaka sy manadiady izany. Mbola vonina rahateo ny pasteur Andriamparatiana Fanera hiara-dalina amintsika ao anatin'izany famakafakana izany. Miarabanao, tonga soa pasteur. Fifaliana no hiara-bananao namana dino ary manona fiadanam-tompo aminao ihany koa amin'ny alalan'izao fandarana fandinena ten'Andriamanitra izao. Ya, mitoy ny dindinika antsika efa nalainy saraka mihitsy tamin'ny fiaonana farany no ireo andininy izay tena manaitra sy mampieritreritra novakiana teto miresaka izany hoe paradisa izany. Mitoy ny fandarantsika androany inona indray no ampitaitsika amin'ny mpiara-mianatra. Eny azy, efa tena miroso lalina sika namana dino amin'ilay loha hevitra hoe ny paradisa tena misy marina ve. Efa maro izay fanazavana izay nomena izay. Mino fa tsy hisalasala intsony ianao zany mahakasika an'ilay paradisa. Zay zany nanomboantsika anazy. Tena Azo antoka mihitsy fa misy. Napetratsika tsara mihitsy aloha ny mahazo antoka an'ilay paradisa. Zay. Dia nofantahantsika indray tamin'ny farany teo zany fandarantsika teo alohan'ity ny hoe Jesosy mihitsy no maniry atsika ho tonga any amin'ilay paradisa. Araka ny vavaka izay ataony ao amin'ny Jaona 7:7. Tiako ho any amiko ireo zay mihitsy. Tena mahafinaritra ane zany. Izy mihitsy no mivavaka mangataka amin'ray mba ho tonga antsika, ho tonga any amin'ny toerana io tsika. Zay izy namana dino. Tombontsoa zany Tombontsoa lehibe zany. Fa zao amin'ity fizarana faharoa ity dia manaraka ity dia ndao jerevantsika raha hoe iza no afaka hiditra any amin'ilay paradisa. Zay zany le hojerevantsika. Iza kay no afaka hiditra any. Satria raha mivavaka Jesosy hoe tiako mba ho any amiko any amin'izay toerako rezo nomenao ahy ireo. Fantaniana mipetraka iza le hoe tiany mba ho any aminy iza. Tsara fatana koa zany ary mba tsy hadiso hevitra atsika ihany koa zany hoe satria tsika miara-mahita amin'izao fotoana izao ny toe-javatra miseho ny faratsiana izay iainana amin'izao andro iainantsika izao dia ohatran'ny hafahafa ihany namana dino raha hoe izao zavatra rehetra izao indrindra hoe ny olona amin'izao andro iainantsika izao dia ho tonga any daholo. Tonga dia afindra fotsiny. Zay, tonga dia afindra fotsiny. Ohatran'ny mampieritreritra ihany. Dia ndao hamaky ten'Andriamanitra atsika. Zany hoe ho zaraintsika zany ity lohateny anankiray ity tena marina. Zay dia ho atombotsika ny fanazavana azy. Genesisy 7 ny 7:20 sy ny 4:20 no anomboantsika azy. Genesisy 7 ka ny 7:20 sy ny 4:20. Zao no vaky ny teny. Genesisy 7 ny 7:20 sy ny 4:20. Ka dia niesoron'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny Saedena izy hiasa ny tany izay nanalana azy. Eny noroahany olona ary nampitoeriny tany antsinanan'ny Saedena ny kerobima sy ny lelafiny sabatra miebiheby hiambina ny lalana makany amin'ny hazonaina. Io zany no anomboantsika an'ilay fanazavana hoe iza no ho tafiditra ao amin'ilay paradisa. Eto zao dia somary mamelona kely ilay tantarintsika fa i Adama sy Eva tamin'ny voalohany taiza no tao paradisa no nipetraka. Tao amin'ilay paradisa izy no nonona sy nitoetra tamin'ny voalohany tao amin'ilay paradisa. Fa voalaza le toko sy andiny teo namana dino natao iny izy noroahiny izy. Noroahiny.
noroaina izy, ny solona tao amin'ilay paradisa izy. Fantaniana tokana izay apetraka. Fa inona ny antony? Inona ny antony nahatonga azy noroaina niala tao amin'ilay paradisa? Noho ny fahotana. Nanoty izy. Ndao amafisika kely. Isaia 7:50, ny 1 sy ny 2. Isaia 7:50 dia izao no voalaza eo amin'ny 1 sy ny 2. Io zany no milaza ny antony nahatonga ny Adama sy Eva, ny olombelona tamin'ny voalohany, noroaina niala tao amin'ilay paradisa. Dia tsy tafaverina tao intsony izy. Zay. Isaia 7:50 ny 1 sy ny 2. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare. Fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Mazava ny ten'Andriamanitra tompoko. Ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy. Ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare. Fa hozy izy ao 2. Ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary ny fahotanareo no eto amin'izay izy mampiafina n'inona hozy izy? Ny tavany aminareo. Andriamanitra ne tonga tao amin'ilay paradisa tamin'ny voalohany tany Edena. Satsy ao amin'ny Genesis 3:8. Ary nandrean'i Jehovah nitsangatsangana tao amin'ny say izy. Raha lehilahy zany io, i Adama, no ny hariva ny andro. Fa niafina i Adama sy Eva, niafina, niery izy. Ny antony ity, Isaia ity ny antony. Ny fahotanareo no mampiafina ny tavany ka dia tsy miaino izy. Raha hatreo zany aloha no fitiana namana dinao fanazavana tsotra ihany tompoko. Ny olona zay ho tafiditra ao amin'ilay paradisa dia olona tsisy fahotana. Raha zay fidintsika, olona tsisy fahotana. Satria i Adama sy Eva tamin'ny voalohany dia tsy nanota. Satsy dia afaka nonona tao izy. Fa rehefa nanota izy, nesy olona tao. Satsy dia raha te hiverina indray ao amin'ilay paradisa zany izy, Tsy maintsy avela ny ota. zay. Tsy maintsy averina tsisy fahotana. Zay ny fomba ilazako azy. Tsy maintsy averina indray ho lasa tsisy fahotana. Dia afaka miverina ao amin'ilay paradisa. Ndao amaky 9:9 ary. Satria miresaka zany tamin'ny fandarana tany aloha hoe nisy olona zay teto ambony tany efa nakarina ho any an-danitra. Dia mba ahoana ny amin'ireny olona reny? Tsisy fahotana ve zany ireny olona reny? Mahatonga azy nakarina any an-danitra? Sa ahoana? Satria raha le fanazavantsika dia zay zany no olona zay ho tafiditra ao amin'ilay paradisa. Fepetra moa zany. Tsisy fahotana. Satsy ndao maky ny ten'Andriamanitra tompoko. Ao amin'ny Jaona 7:7 ny 2:17 no vakitsika. Jaona 7:7 ny 2:17. Jaona 7:7 ny 2:17. Ao ve ny baibolitsika? Jaona 7:7 ny 2:17. Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Mahafinaritra le ten'Andriamanitra. Mamaly ilay fantaniantsika hoe iza no hiditra any amin'ilay paradisa. Satsy iza no tafiditra any? Dia hozy izy ny baiboly Jaona 7:17. Tsy misy olona niakatra any an-danitra, niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra. Reli moa taiza? Ngavy any an-danitra Reli? Teto tany any Reli. Fa nakarina any an-danitra. Enoka teto tanana izy no nafindra nakany. Satsy zay. Baiboly anefa dia miteny tsy misy olona niakatra any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany. Iza ny avy tany an-danitra? Iza ny nidina avy tany an-danitra? Jesosy ny nidina avy tany an-danitra. Lalina be io namana dinao, tena lalina be io tokisandinina io. Ary misy famarinana lehibe lazainy eo. Dia ho fatantsika lisy.
Zay zany aloha voalaza. Tsy misy olona ho hiakatra ho akarina any an-danitra, tsy misy olona ho tafiditra any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany. Dia tsy iza fa Jesosy nidina avy tany. Ndao raha maki tenin'Andriamanitra tsika tompoko. Ao amin'ny Hebreo 1:10 ny 5 no vakiantsika. Hebreo 1:10 Hebreo 1:10 dia ny 5. Resaka momba ny Enoka ny tokosaniny io. Ndao mba ahafantarantsika kely. Na tonga ny Enoka nafindra nakany an-danitra. Kanefa izy tsy avy tany an-danitra fa teto tany. Zay? Hebreo 1:10 ka ny 5. Finoana no namindrana ny Enoka tsy hiara-ny fahafatesany, ka dia tsy hita izy satria nafindran'Andriamanitra, fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Zay na ao anatiny ao. Ilay Jaona 2:7 dia milaza tsara mihitsy hoe tsy misy olona nakanina any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany ozy izy. Jesosy irery ihany. Enoka nefa teto an-tany izy no nafindra nakany. Fa amin'ny Hebreo dia milaza talohany namindrana ny Enoka ozy izy. Zay talohany namindran'Andriamanitra azy ho any an-danitra io dia nambara deklarena zany. Zay ny filazana. Deklarena izy fa manao ano izy? Nankasitrahan'Andriamanitra. Nankasitrahan'Andriamanitra. Deklarena izy fa nankasitrahan'Andriamanitra. Dia nafindra izy. Ndao ho alaliantsika kely izy. Ndao tsika maky ao amin'ny Marka. Marka 1 no ho vakiantsika. Ao Marka 1 dia ho vakiantsika ny 2:10. Marka 1 ka ny 2:10. Miresaka ny amin'i Jesosy io ten'Andriamanitra io. Marka 1 voalaza mahakasika an'i Jesosy. Ny 2:10. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Jesosy no voaresaka eto Misy déclaration koa eto. Déclaration nataon'izy, nataon'Andriamanitra. Feo Andriamanitra ny an-danitra ny teny, nanao déclaration en public, ampabe maso tamin'i Jesosy hoe ianao zanako malalako, ianao no sitrako, ankasitrahako. Ianao no ankasitrahako, sitrako. Jesosy. Aika izy zay na tonga ny Enoka afaka nafindra nakany an-danitra. Nankasitrahana. Tahakan'izy. Tahakan'i Jesosy. Jesosy teo amin'ny batisa rehefa niakatra avy tao amin'ny rano dia ny ten'Andriamanitra hoe sitrako ianao, ankasitrahako ianao. Mbola hiderantsika lalindalina zany tompoko. Mahafinaritra anie ty fandiniana ty fa raha fitiantsika aloha zany zay namana dinao dia ny hoe ny olona zay hiakatra ho any an-danitra dia izay nidina avy tany an-danitra, Jesosy iray ihany. Fa ireo olona zay nakanina ho any an-danitra kay teto ambony tany izy fa nakanina tany an-danitra dia voalaza fa nankasitrahan'Andriamanitra kay izy. Tahaka an'i Jesosy rehefa nidina teto ambony tany Jesosy dia nideklaren'Andriamanitra Jesosy fa ankasitrahana, sitrana. Zay ke zany ny antony nahatonga an'ireo olona ireo nakanina any an-danitra na hoe nafindra tany an-danitra. Tena mahafinaritra ilay fizohin-kevitra. Raha toa zany ka ataontsika ny fampifandraisana zany resaka rehetra zany, ny ahafahantsika miditra ho any an-danitra ho any amin'ny paradisy io dia ny fankasitrahan'Andriamanitra antsika. Ary zay no amaranantsika ny fandarina androany hoe ahoana moa zany no ahafahana misitraka an'izay fankasitrahana izay ilazan'Andriamanitra ampahabe maso, imasom-bahoaka fa sitrany isika. Mino fa zay no toy ny fandarantsika amin'ny manaraka zay efa mampangetaheta fatratra sady ny mpanaraka ny fandarantsika pasteur. Marina mihitsy zany dia hoe mahatonga antsika azo antoka fa ho tafiditra any amin'ilay paradisy any an-danitra io
dia ankasitrahan'Andriamanitra isika. Ary raha jerevana amin'ny fisainana tsotra ilay izy namana dinao dia mitombona be ny ilay izy hoe olona izay ankasitrahan'Andriamanitra eto an-tany eto an-tany io olona ankasitrahan'Andriamanitra eto an-tany no alainy na afindrany onona hiaraka aminy ao amin'ilay paradisa. Ankasitrahany eto an-tany ianao. Porofony Enoka izay zavatra. Porofony Enoka izay. Fa ny tena mahafinaritra ilay izy dia izao, Jesosy mihitsy no nanome modely. Izay mahatonga ilay hoe tsy misy nakarina any an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany. Satria mba hatanteraka an'ilay izy, Jesosy mihitsy no nidina avy tany an-danitra nanome modely. Mahafinaritra ilay izy dia misy an'ilay teny izay efa haitsika tsy anjery ao amin'ilay Jaona 4:4-5. Dia hozy Jesosy hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Zay azonao azo amin'izay zany ny teny Jesosy iny aike izay ny tena tian'olona izay hoe izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, satria izy irery ihany no nankasitrahan'Andriamanitra anie. Izy no nankasitrahan'Andriamanitra hoe ianao ny zanako, ianao ny sitrako. Dia hoy Jesosy izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia mafisiny Jesosy hoe tsy misy olona makany an-danitra, tsy misy olona akana ho any an-danitra afa-tsy amin'ino izy alalako. Zay. Mazava tsara. Tsy misy olona makany amin'iray hozy izy Jesosy afa-tsy amin'ny alalako. Satria izany no sitrak'Andriamanitra dia tsy maintsy amin'ny alalako. Tsy maintsy sitrak'Andriamanitra ihany koa ianao tahaka an'i Jesosy Kristy. Ia, dia satry foana mbola hijanona eto satry ho vitaina androany daholo ny fanazavana hatramin'ny farany an'ity resaka ity, kanefa dia voafetran'ny fotoana ihany isika miazakazaka be ny famantaranandro. Ary dia isaorana ny pastora Andrea Paratena Fanera ny zarany izany ten'Andriamanitra feno fanantenana izany ho antsika tsiraray avy mampanantena izahay fa raha sitrapon'ny tompo iaona finaritra isika dia ho valiana ny toy izay fanontaniana izay manitihity anao mpiaino an-tsaina sy mpanaraka ny fandarana izay. Andao ary hiaraka hivavaka indray isika. Hiaraka hivavaka isika. Raina izay ny an-danitro misaotra noho ny amin'ny fitiavanao, satria tsy noho ny aminay fa noho ny amin'i Jesosy Kristy dia izay maty ka namonjy anay dia azonay atao ny ho ankasitrahana eo anatrianao, ka azo antoka sy anana fanantenana fa ho tafiditra any amin'ilay paradisa. Ampioreno mandrakarivo anatinay izany fanantenana izany, ary aoka ho fiainanay isan'andro tokoa izany hoe olona ankasitrahanao izany izahay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mankasitraka mankatelina ny amin'ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika, ary manasanao tsy ho diso anjaran'indray amin'ny toin'izany amin'ny manaraka. Mandra-pijery, mandra-piresaka, tomboko lasy tomboko vavy.